Enisaochanao Jeso malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antunguchao Izai pianachao Kuambitenenare Jeso malalo Izai iainuchalanao Kahirote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Kuambitenenare Jeso malalo Izai iainuchalanao Kahirote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Irote nyavyamina Itoetrapetsaka wampunaya Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an-tanora zokiny isika amin'ity anio ity fifalinana hatrany ny mizara ny ten'Andriamanitra ho antsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ny Andriamanitra tsara indrindra izay amin-danitra mbola misaotra anao izay fanomenao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Angataka aminao mba mela ny fahadisoana sy ny ilokay rehetra ary ihany koa hampitombo anay amin'ny alalan'ny fandraisana ny teninao, hitombo finoana izahay ka tsy salasala indrindra ny amin'ny fitantananao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ilay anjely faharoa. Jesosy irery ihany no afaka mamantatra tsara ny toe-panahin'ny olona noho izy naniraka ny anjely faharoa amin'ny Apokalipsy 4:12 dia afaka matoky ny fampitandremana isika fa ny anjery i Babilôna ary efa leon'ny divain-tany. Ny Apokalipsy 7:12 sy ny 12 dia manazava ireo tandindina ao amin'io andininy io izay manondro amin'ny Babilôna ho vehivavy-janga izay manana zanaka vavy-janga. Io vehivavy tsy mahatoky io dia maneho fiangonana tsy mahatoky izay nipoirany faharatsiana maro. Misy antony mahatonga ny fiangonana tsy mahatoky ao amin'ny testameta vaovao sy ny tanànan'ny Babilôna ao amin'ny testameta taloha izay mitovy anarana, mitovy izy ireo. Ny fomba tsara indrindra ahafantaran'ny toetra ny Babilôna ara-paminaniana ary dia ny fandiniana ny toetra ny tanànan'ny testameta taloha. Ny Daniela 4 zao dia mirakitra ny torohevitra nomeny Daniela mpaminany any Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mikasika ny faharatsiana ara-panahy tao an-tanàna. Izy hoe esorany ny fahahotanareo amin'ny fahamarinana ary ny elokareo amin'ny famindrampo amin'ny manitra. Angamba ho lava ny fanambinana anao. Ao amin'ny 7:20 misy an'izay. Raha niady mafy tamin'ny fomba nitondrany mahantsy Babilôna tao amin'ny testameta taloha dia azontsika ny tenaina fa ho tafitohina amin'ny io raharaha io ihany Babilôna ara-paminaniana. Nirafitra ny fanandevozana dia mifanentana amin'ny olana io satria io no iray amin'ireo fomba azo antoka sy masiaka indrindra arenan'ny olona ho an'ny fahantrana mandrakizay. Ny vahaolana ho an'ny fahalotoan'ny Babilôna manan-tantara sy ara-paminaniana dia mahatafiditra ny famindrampo amin'ny mahantra rehetra. Anisan'izany ireo andevo. Fantatr'ireo mpisava lalana adventiste izany ary raha niresaka ny Apokalipsy 7:12 dia nampianatra fa ny fanaovana varotra, ny vatana sy ny fanahin'ny olona dia anisan'ny fahotana ratsy indrindra nataon'ny Babilôna. Io izany ny fiantsoana andao amin'ny Babilôna ao amin'ny 4 dia mitaky fisarahana tanteraka amin'ny fanoherana mafy ny fanandevozana. Ny bokin'ny Adventiste tamin'ny taona 1850 dia naneho fiahiana lalina kokoa noho ny zava-nitranga tany amin'ireo fiangonana Amerikanina noho ny zava-nitranga teo amin'ny gouvernement Amerikanina ihany koa. Ny tena nalaina tao amin'ny Adventiste any Sabato io dia izay no natonta moa izy io tamin'ny Marsa 1855 dia nilaza hoe
ny zo anandevo ny olombelona sy hividianana sy hivarotra azy ireo dia navoaka tamin'ny fomba azo antoka indrindra avy amin'ny testamenta taloha sy vaovao avy amin'ireo dokotera lehibe Andriamanitra ny ankamaroan'ny atoko-pivavahana. Ny mitonona ho fiangonana amin'ny lafiny matahotra no sandry havanan'ny fahefan'ny mpanompo ary ny firenentsika dia fanoharana tonga lafatra momba ny fanandevozana. Ny amin'ny firenena mamo amin'ny fanandevozana divay ao Babilôna, io lalàna ratsy indrindra io ny volavolan-dalàna ny andevo mpandositra dia no amarenin'ireo dokotera tena niavaka momba ny Mahandriamanitra antsika ho fepetra marina. Tena diso fanantenana tokoa ity fanohanana diso lalana avy amin'ny kristianina Amerikanina ity, indrindra raha pitahina amin'ny hetsika na omby amin'ny 10 taona vitsivitsy talohan'ny hanonganana ny fanandevozana tany Angletera zany. Mety ho nompotehana aingana kokoa ny fanandevozana tany Etats-Unis raha tsy ny fiangonana kristianina aza no niaro azy io. Ny adventista voalohany dia tsy afaka nianatra an'ireo faminanen'ireo raha tsy ny teny ho an'ny fahamendrehana sy ny fahafahan'ny olombelona. Tao amin'ny 403 ny adventista dia nandre antso mba hiverina amin'ny kristianina marina, kristianisma marina, ara-pianarana ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fahaizana mampiatra azy ihany koa amin'ny fiainana andavanandro. Dia zany no tohizantsika ihany koa ankehitriny mandala isika miezaka ho amin'ny andeha amin'ny fahamarinana ary indrindra amin'ny fahamasinana. Ary ny irina dia tsy zavatra ianarana na tonoana fotsiny ihany izy ireny fa tena mba ho haitsika mampiatra azy amin'ny fiainantsika andavanandro. Vavaka risika. Riranay tsara indrindra sy ny danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny lesona nomenao anain'io. Mangataka aminao izahay mba ho taritiny fanahinao hatrany satria dia hay ny fahamarinana rehetra avy aminao izahay Tompo ary fantatsay fa ianao tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Koa mety izainao hanavaonay mandrakariva, hanampy anay ary koa hanova ny toetsainay mba ho mendrika ny filazantsara anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.